enisaotranao jeso malalo satrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray toga eto amin'ny fandraisana ny lesina ho an'ly tanora zokiny isika amin'ity anio ity fifaliana anay hatrany ny mizarany ten'Andriamanitra ao antsika. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesina anio dia hivavaka isika. Anay tsara Andriasandanitro, mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny teninao izay mbola menao anay io. Angataka aminao izahay mba omenao ny hery rehetra avy aminao, ary angatahanay ny fanainao masina mba hitondra anay sy hampafantatra anay ny fahamarinana rehetra avy aminao. Koa mitenena ray ho fa voninkaino anao izahay amin'anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesinantsika androany dia manao hoe na dia hamono ahy azy izy mbola hanantena azy ihany aho. Raha mahazo antsika izay nanjohan'i Job dia angamba maro amintsika no hanaraka an'ilay torohevitra izay nolazain'ny vadiny manao hoe mahafoizan'Andriamanitra ianao dia aoka ho faty. Marina fa mety hampahery teny isika anao hoe mandalo ihany anie izao rehetrarehetra izao tena misy ny fifanandrinana lehibe. Na mbola hiatsara ny toe-javatra amin'ny farany ozy izy tsika, saingy tsy manamaivana ny fanaintainana izany rehefa miatra lalina amintsika. Rehefa namely voalohany Satana dia hoy Job, Jehovah nanome ary Jehovah nanaisitra isaorana an'iny anaran'i Jehovah. Tamin'ny famelezan'ny fandroany dia hoy indray Job manao hoe moa ny soa ihany va no raisintsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Izany hoe raha lazaina amin'ny teny hafa dia hoy izy hoe matoky an'Andriamanitra ho fantany izay ataony ary mananjohanao an'izany izy. Hitantsika miresaka ny fanaovany tamin'ireo namany fa miezaka ny hamantatra ny antony fanandramana rehetra lalovany Job. Velom-panontanian'Andriamanitra azy izy indraindray kanefa nitoetra ho mafiorina hatrany ny fitokiany fantany fa Jesosy ny mpamonjy azy, kanefa hozy izy raha izao dia fantatro fa velona mpanafitra ahy. Anisan'ny teny mafindray indrindra izay nataon'i Job izay manambara ny finoany ny hoe na dia hamony ahy azy izy mbola hanantena azy ihany aho. Mety ho adaladala amin'ny fomba fijerin'ny olombelona izany, saingy maneho taratra ny finoany an'i Jesosy izay toky lalina naseho an'io ary mandrodina ihany koa ny tsangakevitry Satana. Na tsy aro nafoiny indray Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana raha nivesatra ny heloky izao tontolo izao izy. Tsy hitany ny fanantenany fitsanganana amin'ny maty fa natoky ny fahatokiny indray izy na dia tsy hitany natsapany aza ny fanatrehany. Tsy ambaratelo ny faharetana ao anatin'ny fijaliana dia ny fifankazarana amin'i Jesosy mandritra ny fotoam-piadanana. Eny tokoa mety handalo lohasaliko ny fahafatesana sika ka ho voasakana vetivety ny fahatsapantsika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mahazo matoky anefa isika fa mba tsika mandrakariva Andriamanitra afaka miara-milaza amin'ny Job isika manao hoe raha izany toetra aho dia hivoaka tahaka ny volamena. Amen. Iranay tsara Andriasandanitra mbola misaotra anao izahay ny amin'ny teninao, ny amin'ny ohatra ny fiainan'i Job izay nomenao anay io. Ny rinay tokoa dia ho tahaka azy ihany koa ny fiainanay tsirairay avy. Ninona sedra
asetrainy tsirairay dia hijoro matoky amin'ny fanarahana anao, fatokiana anao ary tsy hanometsiny anao ihany koa fa inonay tokoa fa mahasoa anay ny zavatra rehetra. Eny fa na dia tsy fantatray aza ny antony fahatongavan'ny zavatra, gataka aminao mba fanainao masina ny ampaheran'ny tsirairay avy, indrindra amin'ny fotoana sarotra izay hatrehany, ka hivoaka mpandresy tahaka ny Joba amin'ny farany ary ho fianoanao fitahiana manana ambiamby tokoa. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.